Mahakasika ny fiaraha-miasan'i Madagasikara amin'ireo firenena vahiny no raisin'ny Prime Ministre Cool Roger androandry ny ambassadeur-ny Algérie miasa simonina eto amintsika Andriamatoa Bafdal Mokadem dia tsy amin'ny ministerin'ny raharaha-bahiny moa no nanatanterahana izay fionana izay. Naharitra teo amin'ny ora iray ny fionana teo amin'ny Prime Ministre Cool Roger sy ny ambassadeur-ny Algérie miasa simonina eto amintsika Bafdal Mokadem. Anisan'ny resahana tao anatin'izany ny fiaraha-miasa ao amin'ny firenena roa tonta. Ahoana ny fomba hanatsarana ny fiaraha-miasa, inona ireo sehatra iarahana miasa, fotoana nijerena ihany koa ny sehatra afaka iarahana miasa. Ireo no anisan'ny teboka niresahana tao anatin'ny dinika araka ny taritra izay nataon'ny Bafdal Mokadem, ambassadeur-ny Algérie. Ity diplomaty algériana ity izay nametraka fa nahafapo azy amin'ny fionana tamin'ny Prime Ministre malagasy Cool Roger tandrify tao amin'ny fankalazana ny andro Nelson Mandela. Très satisfait d'avoir rencontré M. Roger Coulon à l'occasion de cette journée de célébration de journée de Mandela qui a été pure coïncidence de cette rencontre et ça nous a permis de discuter de coopération entre Algérie et Madagascar, de voir comment on pourra développer cette coopération dans tous les secteurs qui intéressent nos deux partenaires, et également parler du secteur de la santé, dans quelle mesure nous pourrons développer des projets dans le domaine de la santé et apporter une contribution algérienne. Mbola mijanona amin'ny fijerenany zava-misy sy ny fampiresahana aloha fionana teo amin'ny Prime Ministre sy ny ambassadeur-ny Algérie mialohan'ny tena maritana tetikasa iarahany. Fa ny azo antoka raha ny taritra nataon'ny Bafdal Mokadem dia izy ny fiaraha-miasa eo amin'ny sehatry ny fahasalamana.